dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fiadanan'ny tompo ao antsika tsiraray avy. Eto ny tenako dia mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa izay ahafahako mbola manompo azy amin'ity androany ity. Mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny sanctuaire chrétien international ny tenako izay manome tombontsoa ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompoana. Ary mankasitraka ihany koa anareo izay manaraka nyity live ity amin'izao takariva izao, minofa manana zavatra omanina ho anao tompo amin'ity takariva ity ao anatin'izao volan'ny fifantohana izao. Dia manasanao dia ny ety am-boalohany mba tena hoe hifantoka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, mba tena hoe hitahinanao sy ny ankonanao ary no avinao ity fotoam-bavaka ity. Dia azarao ety am-boalohany ity live ity mba tsy ho diso anjara ny lavalao sy ireo avalao ato amin'izao tabazotra serasera izao. Ary etontsika dia isy ny fizarala isy ny vavaka ka mba lasalao ahatratra amin'ny farany. Dia alboantsika ity fotoam-bavaka ity dia ataontsika betraka izany fotoam-bavaka izany eo ampelatanan'Andriamanitra, hisaotra lasitsika, hifolavitsika raha misy fahotana malakalasa sy asa felo ao anatin'ity fotoana ity, lasa ny fahaleovansika mba hiasa eto. Ary bakitelan'Andriamanitra aloha tsika ao anatin'ny salamo fa 450 dia voalohany sy faharoa vakitsika amin'ny lalan'i Jesosy Kristy manao hoe: isaorana re Jehova vatolapoko izay mampianatra ny talako hamely sy ratsan-talako hiady, izay mpianatra sy batery fiarovana ho ahy sady fiarovana avo sy mpalafakay, ary ampigako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoaka aloha. Abel dia tena marina mihitsy izany fa tena hoe mendrika isaoran'Andriamanitra. Afaka lalao anefa ny adidy aman'andraikitra antsika tamin'ity andro ity, satria Jehova mihitsy no niaraka tamintsika, nitondra ny tanantsika. Mety hoe iady nisy zavatra natrehantsika, na liasa na lialatra lalao asa aman-draharatsika, na nefa ny adidy isan-karazany dia tena hoe miaro antsika Andriamanitra, nanome fahaiza-manao antsika Andriamanitra, nanome fahatakarana antsika Andriamanitra. Dia mendrika laza ny fisaorana dia asan-drato avy hatrany ary mivavaka ao. Raha eo amin'ny lalan'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka felalao izay amin'izao fotoana izao. Jesosy io tena hoe mendrika ny isaorana ianao, satria ianao no niaraka tamin'ilay tao anatin'ity andro ity, niara-namakivaky ilay tontolo andro iny ianao, ary amin'izao takariva izao dia mbola eto hatrany ianao. Mankasitraka felalao dia amin'ny fiarovanao, dia amin'ny olona tsirairay avy izay omenao fotoana sy fahafahala malatrika izao live izao, dia amin'ny fitaovana teknisiana, ny olona rehetra izay nomenao anjara ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Tena hoe misy efa eto ianao mampiasa ilay, ary raha misy fahotana any anatin'ilay Jesosy malaka lalao tsy asa felo amin'ny fiainanay, malaka lalao tsy asa felo anatin'izao live izao, dia folalay anatrianao izany. Fa Andriamanitra mpamela heloka ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary hitanao dia tahetalay izay te hanompanao amin'ity androany ity. Ary raha lao sarobidy teo amboly asijaliana no ampiasainay amin'izao fotoana izao, anadiovana ny akanjo-palasy, andraisanay amin'ny filola indray efa voavelany heloka, ary afaka latinanao ampasahizy amin'ity takariva ity. Ka malasalao ary izay fahaleovansina ameno alay, ameno amin'izao fotoana izao, hiasa felo ao anatin'ity fotoana ity ianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ataovy izay tianao atao fa ianao no mpanjaka ilay, ianao tompo izao fotoana izao, ary malasalao izay mba tena hoe anome hery anay, ampifantoka ilay tanteraka Jesosy hidirany ao anatin'ny anjara voatendrinay amin'ity takariva ity. Ilay tetika ny masatana, mety misy fahalany sy fifantohana, fahalany faharerahana, dia tena hoe roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, fa avesana rehetra ty anatinay ity fatolonay, fa tena hoe tafiditra tanteraka amin'ny falatrianao izay. Dia misaotra anao izay Jesosy. Halleluja. Abel dia minofa efa eto fahaleovansina miaraka amintsika amin'ity takariva ity ao anatin'izao volan'ny fifantohana izao. Dia tena mino fa miasa ao anatinao ny fahaleovansina ao anatin'ity volana jona ity moa izay maro ny
azo lazaina hoe andro tsaroantsika misy ny lazotsika fahalovatena efa nadalo ny andro ny tsarovana ny Pentecosta, misy hoe ity volany volany ankizy misy ny fête des pères maro karazany ary ao anatin'izany dia saison daholo zany matoa zany napetraka Andriamanitra tao am-pony olombelona hoe tsaroana dia misy saison mila resta, misy lesona ary misy ihany koa fitahila tian'Andriamanitra hitahilantsika, misy zavatra tian'Andriamanitra hisintomana ny saintsika ao anatin'ireny ka izany indrindra no tiako hisintomana ny fifantohana hoe tena mila fatoka tsika ao anatin'ity volana ity ary amin'ny fiainantsika ray aman-tony tsika mila fatoka fa ao anatin'ity volana ity tsika tena hoe hialatra manoka ny fatoka nao tsika hivavaka hatrany satria hivavaka moa ny antony iaolantsika eto hivavaka sy hifampahery araky ny tenin'Andriamanitra izay hisintomantsika ny teny teny fampilaliana amin'ity volany fifantohan'ity moa Matthieu 7:20 dia efa laza velona mpanompon'Andriamanitra teto izany tantara izany fa ao anatin'izany dia hitarika sainao anatin'izao vavaka faharoa zao hoe mila mifatoka izao sainao ary hivavaka tsika mba tena hoe alala fo tena hoe mifatoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tao anatin'io Matthieu 7:20 io Petera raha teny Jesosy hoe malatola dia nalatola i Petera fa tsy ampy fifantohana izy izany hoe raha za zao malatola na mijery any zao dia sady mahita liato mahita ato satria iny angle hitako daholo tsy afaka hitentsika hoe satria izy sady nijery ary fa normal be tsika raha samy mahita ny zava-misy manodidina antsika fa tsy ampy fifantohana izy tao anatin'izany. Voalohany indrindra aloha tsy mifatoka izy tamin'ny le teny hoe malatola, tsy mifatoka izy tamin'ny hoe iza ity teny anaty hoe malatola, tsy mifatoka izy tamin'ny herin'i Jesosy tamin'ny zavatra efa lalovany hoe efa navita mety hoe quelques mètres izy zay vao tonga saina hoe zatika hoe tia volin'ny rano aika te misy rivotra be izy zany aika za tia afaka miletika, tsy mifatoka izy tamin'izay hoe efa navita landeha izy ary afaka tohizana hatramin'ny farany zany fa etontsika dia tena hoe hivavaka mba tena hoe alala fotany tsara efa miteny Jesosy hoe miteny amin'ny fiainantsika Andriamanitra Jesosy dia tena hoe révélation atao anatintsika izany teny izany. Raha avakintsika ilay ao Matthieu izay fahafantatsika loatra Matthieu 7:20 andiny 7:20 Matthieu 7:20 andiny 7:20 izay tantaran'ny vola fafy manomboka hatreo amin'ny andiny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ilay izy dia misy ny vo izay lafafy teny amoron-dalana lafafy dia ny soron'ny fahavalo, misy teo amin'ny tany marivo Ambohivatolampy milaza fa misy olona mandray amin'ny fifaliana dia mora tafotoana izy rehefa misy fanenjehana rehefa misy fahoriana. Misy lafafy dia lasa teny amin'ny tsilo izany hoe misy fiahina zao fiainana zao misy tebotebo misy ny fitaky ny arena mangenja dia tsy maniry ilay vo ary ireo tenin'Andriamanitra ireo dia lafafy avokoa fa samy tsisy naniry fa etsika selao dia hivavaka mba tena hoe fatoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo vatolampy sy tsilo eo amin'ny fiainantsika be dia be ny zavatra malafotoana, be dia be ny fanenjehana sy fahoriana izay mahatonga antsika selao tsy fatoka amin'ny tenin'Andriamanitra, be dia be ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika nefa malola ny zava-misy, malola ny fiainana izay mampiahiahy, izay mampianahana, izay mampitebiteby amin'ny maha-olombelona dia tena hoe lasa tsy mifatoka tsika amin'izay teny fikasana izay, lasa miela ny filola aty anatintsika ary tsisy azahoana sitraka izy tenin'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny filola ka daontsika hifatoka amin'Andriamanitra, daontsika hivavaka mba tena hoe alala fotany tsara ny lambaran'Andriamanitra eo dia tena hoe tsy haresy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao zany fa tena hoe hibajana n'Andriamanitra sika dia asandrato zato vavakao amaky tenin'Andriamanitra vetivetsika amin'ny Matthieu 7:20 andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe
fa ilay lafafy tely amin'ny tany tsara kosa dia izay mandrentely ka mahalala dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany avy zato eny ary ny sasany avy enimpolo eny ary ny sasany avy telopolo eny. Amen. Dia ho tanteraka amin'izao sialao zany andaontsika silao ivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny lalana Jesosy Kristy dia mankasitraka filalao zahay amin'izany tony-bavaka napetraka ao ampola izany. Eto izay Jesosy dia maniry dia halala fotany tsara efa ilay fola zany hoe tena hoe mila tany tsara izay na hoe verimaila fotsiny fialohan'ny toriteny fa hoe tahaka ny mivoaka eny dia miditra eny zany Jesosy. Fa ankehitriny izay dia maniry mangetaheta mba tena hoe rehefa maheny telonao zay laizalaiza misy alay Jesosy la le mpiangolana zany le amin'ny serasera maro samihafa reny dia tena hoe amaka ny latilay zany mba tena moa zany Jesosy ary tena mokatra zany, tena mokatra be dia be ao fiainanay zany. Inona zavatra alefa mifahavalo, inona zavatra mety hoe tsy amin'izao tontolo izao araka teninao efa meratsy izao fiainana izao dia tena hoe aoka zany tsy hifantoka azy Jesosy fa hifantoka amin'ny telinao, hifantoka amin'ny asanao, hifantoka amin'ny fankatoavana anao, hifantoka amin'ny izay ao am-polao zay Jesosy ny amin'ny asa izay ampanaovinao anay. Mankasitraka filalao fa ilao sahady mba manamboatra folay Jesosy mba tena hoe hisy fiadalana tanteraka tsy alatinay aty, mba tena hoe atoky tanteraka ny herinao zahay. Ka inona zavatra mety hoe tebiteby fiainana amin'izao fiainana izao dia tsy habilina aminay zany. Dia mankasitraka filalao zay Jesosy dia railay aloha ankalazailay aloha ny amin'ny fanamboaranao ny folay tsirairay fa tolonay fa tany tsara ny folay manomboka izao, tolonay fa nilona teny mandalo amin'ny sofilay dia tena hoe raketina ao am-ponay zany telonao zany tena hoe mitondra fiainana ho anay. Dia railay aloha ankalazailay aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Dia tena mino fa tena ho tany tsara ny fontsika silao Andriamanitra dia tena hoe manova antsika silao izy tena hoe tily tsy ho verimaila fotsiny teny fa hoe tena hoe malasitrana malao izay antodiany tonga ety ny tenin'Andriamanitra izay vao miverina ny aminy ny fifantonana izay omeny anao manomboka izao dia ahafahany voa rehetra, ahafahan'ny tenin'Andriamanitra rehetra tsy mandalo fotsiny eo amin'ny sofinao sy eo amin'ny fiainanao hoe maniry ihany fa tsy maharitra fa tena hoe mandory izay tsilo mandory izay tsilo rehetra amin'ny fiainanao malalefaka izay manova ny vatolampy rehetra amin'ny fiainanao ho tany tsara, ho tany malemy andriny von'Andriamanitra. Amen. Malasanao hanaraka an'ity iray ity dia miverina eto indraintsika amin'ny vavaka malaraka. Tsy moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako, tsy moramora ny manaraty milanja ny azo fijalianao Kristy manompo anao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangahy ahy fa mazovana ny fanahy, ny fanamasina ny tena amiko no tena rena dia ny miaina amin'ny fanitretena fara ny lalana no lalako zay sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay teko fa zay tinao ny fievitro tsy mba
mavyevitrao akatony sitrapona atao aneny sitrapona indraindray tosarotrekena fa ny fiainana de fanitritena zaho ane tsy maintsy miena aleko mietry farany ambany isandratanao ambony izany hoitany vazantany farany lalanao no lalako zay sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy zay tiko fa zay tinao ny fievitro tsy mavyevitrao akatony sitrapona hoinona no atahorako raha ianao no ato anatiko ko inona no mampanay fa aminiriny fanay adosoaho tsy aia farany lalanao no lalako sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy zay tiko fa zay tinao tsy fievitro fa fievitrao atao aneny sitrapona Alleluia, finahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany no antsika mbola hivavaka hatrany amin'izao fotoan'izao ary mino fa ireny mivavaka izay ataontsika ireny dia tena hoe hampamokatra antsika araka ny teny izay nitondra antsika ny vavaka teo satria moa ataona ny fahavokana etsika dia tena hoe hamokatra avo zato eny, avo enimpolo eny, avo telopolo eny ianao satria tena hoe mifantoka ianao anatin'izany ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ny asanao anatin'ny projet anao fa ambon'izany rehetra izany moa nomentsika mivavaka teo dia ny fotsika mba ho tany tsara andriny tenin'Andriamanitra izay tokony hamokatra eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoan'izao tsika dia hivavaka mba tena hoe hanatratra ny projet an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary Andriamanitra manome moyen antsika ihany koa mba ahafahantsika manatratra izany tanjon'Andriamanitra ho antsika izany vavaka koa tsika mba tena hoe hatakatra izany tsika sy ho tratrantsika izany tanjona izany tea maky tenin'Andriamanitra vetivetika ao amin'ny Filipiana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ry malala tsy mbola ataoko na hoe tsy mbola tsy nataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray loha no ataoko manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha eny miezaka hanatratra ny marika ao azoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra ho any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia milaza betsaka momba ny fifantohana sy momba ny hazakazaka izay ataontsika zanak'Andriamanitra ety ambony tany. Misy zavatra mila tratrarintsika ao aloha ao dia ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra ho any ambony ary eto apôstôly Paoly dia tena hoe milaza antsika tantarantsika izy zany hoe izy tena hoe iray lozy izy hoe ny zavatra important ihany ny anankiray ihany dia hoe manadino ny zavatra nirina fa miezaka manatratra ny zavatra eo aloha
dia manazava izy moa hoe lokany fiantson'Andriamanitra zany hoe fiainantsika mandrakizay. Andriamanitra dia manana tanjona ho anasy ianao ary izany indrindra no hitondrantsika ny vavakintsika manaraka ny hoe mila mifantoka tsika amin'ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Maro ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika na ny ara-panahy, ny ara-tsaina, ny ara-nofo. Raha ohatra hoe ara-panahy iombolantsika rehetra dia ny fiainanao mandrakizay. Misy ihany koa ny asa fanompona, izany ara-tsaina dia izay hoe raha amina moa izany filazana azy dia misy ny toetra, misy ny fo dia fantatsika loatra fa tena hoe mila manavatoana pintsika mandini-tena ao anatin'izany ary tena hoe mila ifantohantsika izany fikasan'Andriamanitra ho antsika izany. Ary fahatelo dia ny ara-nofo mety samy manana ny fiainantsika isika, manana projet antsika fa tena hoe mila mifantoka tsika amin'ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra hoe jery ara-panahy manokana tsika zao dia tena hoe tian'Andriamanitra anana fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra iainany fiainan-dandro sika dia ny etsia dia mila tsika efa nandalo ny pentecoste moantsika teo fa tena hoe mila tsika mifantoka amin'ny mission na apetrak'Andriamanitra etsy an-tany ary mila ihany koa tsika manofy solika mba ahafahantsika tena hoe voatahiry mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ireo lanitra. Araka ny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 moa hoe nomeny hery sika mba ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny hery iny raha taditsika ny tantara amin'ny asa apôstôly ao dia toko faharoa ao vao nahazo hery izy ireo dia lasa nandeha lalao mission ka raha misy tanjona manokana ankoatran'ilay fiainana mandrakizay moa izany fa ohatra misy asa fanompoana tianao hidirana efa ao ianao ka mila fifantohana ianao dia mila izany fanahy masina izany, mila mandinika manokana ianao amin'ny fahampian'ny hery eo aminao mba ahafahanao mifantoka, mila manovo hery amin'ny fanahy masina mba ahafahanao mifantoka amin'ny mission no napetrak'Andriamanitra taminao. Ary izany mission napetrak'Andriamanitra teo aminao zany dia tena hoe ahafahanao mahavita azy any hatrany farany mba tsy ho tonga hoe obligation na hoe fahalalana anao fotsiny hoe mila manao an'izao ny isika dia tena hoe mila mifantoka izao sy anao. Anatin'izany koa ny ara-tsaina izay nyteneniko teo tena hoe mila mifantoka tsika dia amin'ny toetra ny toe-pontsika amin'ny Galatiana toko 10:12 mitanisa dia mila andinihantsika tena ny toe-po, ny toetra izay tena hoe mikody be mba ahafahantsika mahita ny fanjakan'ny lanitra. Tena hoe aokantsika tena hoe ao anatin'izao vavaka izao tena vavakantsika mba tena hoe tratrantsika ireo tanjo ireo tena hoe mba olona afaka averinao vakiny io Galaty 5:22 io hoe za ve tena hoe tena mora fanahy, tena olona fiadanana, tena olona falifaly sa hoe tena hoe mifanohitra an'izany, tena hoe hifantoka amin'ireo tsika ao anatin'ny partian'izany hoe ara-tsaina na fotsy ny toe-pontsika, ny toetrantsika ary ny ara-nofo maro ny projet izay mety afaka atao raha manambola ianao, raha manana talenta ianao fa tena hoe vavakantsika araka ny teo ihany hoe mila fanahy masintsika mba tena hoe tsy ahafahanao miparitaka satria rehefa tianao zavatra be dia be tsika dia tsy mifantoka intsony afaka maka projet anankiray ianao dia ataonao zany fa afaka ihany koa ianao nefany manontany tompo dia mametraka projet amponao izy ary mifantoka amin'ny projet iny ianao ampianarina ianao développer ny talentanao, ampianarina ianao pratiquer an'ilay teneny hoe mifankatiavana, mifankatiava, manaova asa soa dia hivavaka antsika ao anatin'izany mba tena hoe ny tanjon'Andriamanitra no tanteraka, tsy hoe izay tanjontsika ao amin'ny fiainantsika manokana fa tena hoe izay tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary Andriamanitra dia manome moyen antsika ary tena hoe hivavaka antsika mba tena hoe hifantoka amin'ny moyen omen'Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka izany dia asan-drato ary vavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mankasitraka fiainanao zany amin'ny tonom-bavaka izay apetraka ao amponay amin'ity androany ity. Eny Jesosy eo hitanay teo fa manana tanjona maro ianao amin'ny fiainanay, eo amin'ny lafim-piainanay rehetra, ny amin'ny ara-panahy, ny ara-nofo, ny eo amin'ny toe-ponay Jesosy, ny ara-tsaina. Mankasitraka fiainanao izay satria fony mbola tsy azo izay dia efa fantatray fa manana tanjona manokana ao amin'ny fiainanay ianao. Maro Jesosy ny zavatra misy ety an-tany mahatonga anay tsy hifantoka eo amin'izany tanjonao izany. Nefa ny plananao no tsara indrindra mitondra
fiadanana ho anay Jesosy ny tsara indrindra mihoatra izay mieritreretinay sy izay takatry ny sainay Jesosy ny plananao amin'ny fiainanay ao anatin'izao vola fifantohana izao zay dia ampianaro mba tena hoe hifantoka ao amin'ny tanjonao eny Jesosy aty amin'ny voalohany zay dia tena hoe mivavaka sady mba ho revelenao ao anatinay ny tanjonao anay ny amin'ny ara-panahy ny amin'ny ara-nofo ny amin'ny toe-ponay mety misy effet évident zany Jesosy hoe ny ara-panahy ohatra hoe ny fiainana mandrakizay ny amin'ny asa fanompony mety efa fantatra amin'ny ambanivango ny général hoe fantatra fotsiny na ny tokony ataonay hoe makary any am-piangonana sy ny sisa eo amin'ny fiarahamonina fa tena hoe tsy anay no manatanteraka izany raha tsy misy anao fanahy masina mitalitalana anay mampifantoka anay rehefa tsy moyenao koa no ampiasainay Jesosy dia tena mora kivy izay hoe tsy tratranay zany tanjonao zany fa tena hoe aoka hisy révélation aty anatinay aty ampianaro izay iaino anao fanahy masina fa rehefa maro koa ny zavatra manodidina anay dia tsy mifantoka amin'ny feonao izay maro ny zavatra reny sofinay ka tsy mifantoka amin'ny toromarika anao intsony izahay mety tsy manodidina anay koa fa izay koa misy mahay izay koa misy raisonnement aty anatinay aty nefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ampangivo izay Jesosy aoka izay anetri-tena eo anatrihan'ny bitsika ao fanahy masina eo anatrihan'ireo olona izay iranao tena hoe hiara-iasa aminay na hanintsy anay dia tena hoe aoka izay hifantoka ay koa izay idistinguer rehefa mifantoka izay dia mahay midistinguer hoe zany tena feonao zany tena tolotsaina zany tena hoe conserve aminao fanahy masina makasitraka fenonao izay satria fantatray fampianarinao tsikelikely izay entinao mahay miaina izay amin'ny lafiny rehetra Jesosy tena omenao fahafenona izay rehefa tratranay zany tanjonao zany eo amin'ny fiainanay satria zany tsara indrindra makasitraka fenonao izay fa fantatray fa raha ho avy eny amin'ireo lanitra ianao tena hoe fambià akaiky ianao Jesosy dia tena omenao anay zany fifantohana zany mba tahaka ny mpiazakazy tahaka ny teny izay vakiny atao amin'ny Filipiana teo Jesosy tena hoe zavatra iray loha Jesosy no ataonay ho tanjonay dia ny tanjonao aminay ny hoe atratraranay ny lokany ny fiantsoanao Andriamanitra dia tahaka izany koa Jesosy ny toetranay mba tahaka anao tahaka ny mitatao vovoana tena mihamazava Jesosy mandra-pahatonga anay tahaka anao tanteraka Jesosy ary ny eo amin'ny fiainanay Jesosy izy ianao fiainana be dia be dia tena hoe ho tratra ny tanjonao amin'ny fiainanay dia entinay nomezana voninahitra anao hatrany zany dia misy izay fa ilay fanahinao masina no miasa anatin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mitondra zany fifantohana izany makasitraka fenonao izay dia irainay ianao ankalazainay ianao fantatray fa tena hoe tsara tena hoe explosion fahatsarana be dia be no hita eo amin'ny fiainanay rehefa tanteraka izany ary zany Jesosy no tianay ho tanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay atao any ny sitraponao amin'ny fiainanay ho tonga ny fanjakanao eo amin'ny fiainanay Jesosy tahaka an'izay anjakazakanao any an-danitra any Jesosy no anjakazakanao ihany koa eo amin'ny fiainanay dia ho hita ny voninahitrao ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja amen. Tsy voatery hatanjaka foana ny sandrikio, tsy voatery hajoro foanako ny lohalekio, na koa hoe tsy maintsy hazava foana ny lalako raha malemy aho. Arambatoko ianao, rareraky ny miady aho, miazonay ny tananao, mampatsiahy fa eo foana
anao fa tena hoe nahazo herindray ianao ary tena hoe fa miasa am-ponao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ary tena hoe ho révélen'Andriamanitra aminao anio ihany na atoato ny tanjon'Andriamanitra manokana amin'ny fiainanao fa raha ny tanjon'Andriamanitra ohatry ny hoe amin'ny ankapobeny amin'ny zanak'Andriamanitra no tenenanao teo dia manana tanjona manokana ho anao Andriamanitra ma spécial anao ivavaka antsika amin'izao fotoana izao inona mety hoe lefa mifahavalo mety obstacle zany mba ahafahanao tsy mifantoka dia roantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany no anatin'ity vavaka ity amin'ny roabolana roabolana faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo dia milaza fa ny hevitra rehetra dia aorianan'ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady mety misy hevitra tonga ao anatinao misy fanahy masina no milaza aminao fa ny fantanterahana an'izany ihany koa rehefa manome fifantohanao sy dia maro no fitaovana alefa amin'ny fahavalo mety olona izany mety zavatra maro samihafa izany tahaka antsika rehefa tamin'ny anatra na miasa misy environnement mety tsy mampifantoka antsika tanjarantsika misafidy any manodidina antsika hoe déconnecté tsy mahazo notification Facebook na lasa mihitsy makany amin'ny biblioteka tahaka izany koa rehefa idiko ny télé dia tahaka izany koa rehefa mifantoka antsika amin'izay tanjon'Andriamanitra izay indraindray tsika manana safidy fa manana men'Andriamanitra an'izay safidy izay hoe tsika mihitsy maka les décisions manala izy amin'ny fiainantsika fa tsy manana hery tsika dia efa angataka ny fanahy masintsika amin'izao fotoana izao misy ihany koa ireo izay tsy hananantsika safidy fa tena hoe miaina ao anatin'izay hoe environnement izay mihitsika hoe tena hoe tsy ala amin'izao tontolo izao fa tena hoe mba ahafahantsika mandresy sisy ny tenin'Andriamanitra tena hoe vavaka tsika ao anatin'izany mba tena hoe hisy fahaiza mandamina ihany koa fahendrena entin'ny fanahy masina izany mba tena hoe ho tratrantsika ny objectif an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika efa nazavaintsika teo moa izany hoe misy ny objectif spécifique kely be dia be ohatra ny tamin'ny lesona rena misy ny objectif général hoe tonga ny fiainana mandrakizay tsika ny objectif spécifique kely mba tiditsika izay ananan'Andriamanitra fiainantsika dia hotratrantsika daholo reny tsy misy inganana rera tsy misy laviny satana isika na rerina amin'ireny hoe sasatsasany ihany ny objectif nitratra fa ny sasany ihany nitratra dia tena hoe ampiasaintsika ny fahefana izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity dia asandrato any vavakao izay ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka fiainanao hatran'izay mbola afaka miantsona ranao amin'izao fotoana izao mankasitraka fiainanao izay ny amin'ny révélation izay omenao anay tsy ilay avy ny amin'ny tanjonao marina eo amin'ny fiainanay Jesosy fantatray fa maro ny zavatra nananay safidy fa afaka tena hoe esorina ao fiainanay mba ahafahanay mifantoka amin'ny tanjonao fa matetika izany tsy halalalay ny hery Jesosy fa tolony indraindray mafy loatra indraindray fa misy fahazarana raiky tapisaka alehilahy tsy ilay ihany amin'ny fomba lay amin'ny fahazara lay dia androany ilay fanahinao masina no atsolay amin'izao fotoana izao le hery anay mba ahafahanay mandresy eo anatrehan'izany mba ahafahanay manala izany na olona izany Jesosy na fahazaran-dratsy izany toetra ratsy izany lilila mety hoe zavatra mivaika na zavatra amin'ny tontolo ara-pahalala toetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tolonay izany zavatra izany fa miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tolonay fa ny atmosfera eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao dia atmosfera favorable dia amin'ny atratraranay ny objectif alao eo amin'ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra na ara-nofo na ara-palahy na ny toetra lay Jesosy ny sailay ny folay indrindrandrindra dia mivavaka izay amin'izao fotoana izao ny mpila Jesosy mety hoe toerana izay lametranao alay tsy alalalay safidy dia efa mino izay fa manoatra no mpandresy tena mino izany izay Jesosy manoatra no mpandresy izahay mety hoe ataka ny salakondro eo ampovoany ambody izay Jesosy fa tena hoe mpandresy izay miaraka aminao dia tena hoe ataovy mandresy izay miaraka aminao ataovy miexpérimenté azy izay Jesosy ary tolonay fa tratra ny tanjonao eo amin'ny fiainanay na court terme izany na long terme na ny mbola akaiky izany na amin'ny alavitra tolonay fa tanteraka izany amin'ny tanjonao amin'ny fiainanay afaka herinandro afaka iray volana afaka heritaona
tolon'ilay efa tanteraka izany, tolon'ilay efa nila tanjonao eo amin'ny fiainanay mbola afaka folo taona any Jesosy nila ity andalana ity mety alefa fahavalo mety mampivily lalana tsatratrarina izany tolon'ilay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy fa ianao manokatra masompananay amin'izao fotoana izao ahafahanay miverina tanteraka amin'ny tanjonao. Nila Jesosy mety hoe anjara côté mety hoe very tao anatin'izany dia lao Jesosy mahita lalana foana ho anay mbola tsy tapitra ny fiainanay Jesosy satria mbola velonayna izay Andriamanitra famindrampo ianao Andriamanitra tena hoe tsy takatra ny saina ianao ary mala solution hatrany ianao Jesosy tena hoe manana tanjona tsara ho an'ny fiainanay dia tolon'ilay efa tratra izany amin'ny lalan'i Jesosy Kristy mandra-pahatonga anao any amin'ny ranolanitra mandra-pakipy ny masonay dia tena hoe ny volatrao mirapiratra ety amin'ny tavanay mankasitraka felo anao izay dia drailay ianao kalazailay ianao amin'ny tanjonao rehetra izay tanteraka eo amin'ny fiainanay Jesosy misaotra indrindra eo alleluia amen amen dia misy fa tena efa tanteraka eo amin'ny folao tena misy certitude le latinao amin'izao fotoana izao ny amin'ny zavatra tokony ataonao ny amin'ny anjara birikinao ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ao anatin'izao volana jiola izao misy ny andehantsika atsiaro ihany koa ny na azontsika fahaleovantena dia mbola misy andro maromaro raha misy tianao atao amin'ny firenena afaka ataninao ny tompo fa afaka manomboka amin'ny zavatra kely izany fa misy impact amin'ny fiarahamoninao misy impact eo amin'ny fahalal'olona eo amin'ny materia ranofin'ny olona eo amin'ny zavatra materialy iray tandrazananao eo fiangonana fa gasy any moa izany reo dia tena hoe misy impact amin'ny firenena ihany izany dia tena mino fa hiasa ao anatinao falahy masina afarasady fotoanantsika daontsika metraka an'ity ala ity eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hiaraka amintsika izy anatin'izao ala izao dia tena hoe hiasa hatrany izy na dia matory ary isika ary tena hiasa ihany koa ao anatin'ireo izay mbola adbehero andreo izay miasa amin'ity ala ity dia asa-drato vavakao raha eo amin'ny lalan'i Jesosy Kristy dia mankasitraka felo anao izay ny amin'ny tombontsoa izay ahafahanay miantso anao hatrany mankasitraka felo anao izay ilay amin'ity ala ity izay ahafahanay mbola tory sy ahafahan'ireo lamalay sy ireo avalay mbola dia hiasa Jesosy eny ho an'ireo atory dia omeo torimaso mba tena hoe anoveridray afany mamita ilay didy amanadraikitra ho an'ny ampitso ahafahanay manompo anao ihany koa ho an'ireo izay miasa ihany koa Jesosy dia lao no anomehery anazy mba tena hoe hiavaka izy ireo fa manompo anao hiavaka izy ireo fa manana fianakaviana manompo anao ary rakofy amin'ranao ny tolambaravarana sy ny tolambaravarany toeram-piasany izy ireo mba tena hoe ho feno fiarovanao irao ny anjelinao hitombo manodidina ao anatin'ity ality ary falahy masina misatrany ianao any anaty nofona ihany tena asivo conviction asivo révélation asivo tena hoe fandresenindahatra ny amin'ny tanjonao eo amin'ny fiainanay raha nanana izao fanontaniana izany izay Jesosy dia me fifantohana hatrany izay mankasitraka finoana sany izay ny avalim-bavaka ny amin'ny fitahiana izay omenao anay noho ny vavaka izay nasandratray tamin'ity androany ity dia rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia amen dia mankasitraka antsika tsirairay avy nahatratra amin'ny farany tsy foana akory fikelezanao aina fa tena hoe hotahian'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra fafenon'ny fanahy masina ianao mba tena hoe hifantoka amin'ny tanjon'Andriamanitra hifantoka amin'ny moyen omen'Andriamanitra tratraranao an'izany tanjona izany ary tena hoe hanana fotany tsara ianao mba ahafahanao mifantoka sy aniriny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tena hoe ho taona fahavokarana tokoa ity taona 2024 ity ho anao sy ny ankohonanao dia manona fahasoavana sy famindram-pon'Andriamanitra naraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao amen dia tahiny tompotompoko